Raha antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana indray amin'ity androany ity ao anatin'ny 10 androm-bavaka isika izay iarahana amin'ny fiangonana maneran-tany ary tonga eo amin'ny andro faharoa isika amin'ity androany ity. Koa mialohan'ny hidirantsika amin'izany lohahevitra izany dia manasa antsika rehetra anaraka izao vavaka izao. Jehovah rainay an-danitro, misaotra noho ny fotoana omenao anay ahafahanay miatrika izao 10 androm-bavaka maneran-tany izao. Miara mipetraka eo tongotrao izahay ary te aheno ny feonao izahay, koa mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny lohahevitra izay ianarantsika amin'ity andro faharoa ity dia ilay lohahevitra manao hoe mampianara anay hivavaka. Ny fivavahana dia zava-dehibe ary azo lazaina hoe manan-danja iankinan'ny ain'ny fiainana kristianina mihitsy ny vavaka. Ny vavaka dia toy ny rivotra mampiaina ny fiainana kristianina. Eritrereto hoe olombelona anankiray izay miaina kanefa tsy mifoka rivotra na oksizena ao anatin'ny minitra fohy, segondra fohy dia maty izy. Dia toy izany koa ny vavaka. Zava-dehibe ny vavaka ary mila manatsara an'io fomba fivavahantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra io isika. Ny fivavahana ihany koa dia famborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiana indrindra hoy ilay mpanoratra anankiray ao amin'ny boky Dia ho eo amin'ny Kristy. Ny fivavahana dia firesahana amin'ny Andriamanitra, famborahana ny ao am-po amin'Andriamanitra. Mino fa efa niaina ny amin'ny hoe miresaka amina sakaiza namana akaiky isika. Dia mandany ora 2, ora 3, ora 4 mifampiresaka. Dia aboraka eo avokoa na ny zavatra madinika indrindra na dia ny zavatra eritreretina hoe tsy manan-danja akory aza dia aboraka eo. Ary izay mihitsy ilay hoe fivavahana. Ny famborahanao eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra izay mila hitarainanao sy tiana ho resahana, tiana ho angatahana amin'Andriamanitra. Azo lazaina hoe nahay nivavaka ny mpianatra Kristy ary nahay nivavaka mihitsy ny olona tamin'ny andron'i Kristy. Kanefa amin'ity androany ity dia iresaka ilay lohahevitra manao hoe mampianarana hivavaka isika. Mila mianatra mivavaka ihany koa isika ary mila manatsara an'io fifandraisantsika amin'Andriamanitra io. Misy toe-javatra 3 lehibe izay noresahan'i Kristy ny amin'ny tokony hanatsarantsika ny fomba fivavahantsika io. Ndao iresaka an'ireo zavatra 3 ireo isika. Ny voalohany amin'izany dia ilay vanim-potoana anankiray izay niarahan'i Kristy sy ny mpianatra. Ary rehefa nanao tatitra ny mpianatra ka niresaka tamin'i Kristy ny zavatra nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany, dia nitantara ny mpianatra hoe nisy toe-javatra ohatran'izao Kristy, nisy olona azo ny fanahy maloto kanefa tsy afakay. Niezaka zany ny mpianatra nitolona mbavaka ny ialany fanahy maloto io kanefa tsy afaka. Ary dia noresahana tamin'i Kristy tamin'ny alalan'ny tatitra izany rehetrarehetra izany. Ary mivaly tenin'i Kristy dia ilay manao hoe iny karazana iny dia tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fifadikanana. Zay toe-javatra zay dia milaza fa misy karazana degré izay tokony hitombona amin'ity lafiny fivavahana ity. Ny faharoa dia ilay fanambarahany Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 9 ary ny 9:20 raha miresaka makasika ny hoe tsy haintsika akory ozy izy ny fomba fivavakantsika, ny zavatra hotonontsika, fa mbola ny fanahy indray no manamboatra azy, manelanelana azy mba ho tonga eo anatrehan'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany dia milaza fa indraindray na ny fivavaka tonontsika azy dia tsy any amin'ny zavatra tokony ho izy. Fa mila mitombo isika, mila mianatra isika ary mila manatsara isika. Ary ny fahatelo farany moa
dia ilay fanambarana ao amin'ny Lioka 1:10 ary 9 voalohany. Jesosy nivavaka tao amin'ny toerana anankiray ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianana anankiray taminy, tompoko mampianara anay hivavaka. Eto amin'ity Lioka 1:10 voalohany ity dia nahita ny Kristy mipetraka nivavaka tamin'ny toerana anankiray ny mpianatra, ary dia samy nahita an'izany ny rehetrarehetra. Rehefa nitsahatra nivavaka Kristy dia nahita fampitahana mpianatra sy Kristy, ny fivavahana reto mpianatra reto. Hoe ny fivavahantsika ohatraohatran'izao fivavahan'ny Kristy ohatran'izao ary nefa rano moa dia nifangatahana tamin'ny Kristy manao hoe tompoko mampianara anay hivavaka. Ry malala, tokony hianatra mivavaka isika ary tokony hanatsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika. Tokony ho hatsaraintsika isan'andro izany fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Ary na i Kristy aza dia niezaka nitombo amin'izany fifandraisany amin'Andriamanitra izany. Imbe dehibe Kristy nandany ny alina tamin'ny fivavahana, ary imbe dehibe Kristy no nampianatra ny mpianany ny amin'izany fivavahana izany. Marina fa miaino ny fivavaka tsotra Andriamanitra. Marina fa ny fehezanteny tsotra no enon'Andriamanitra rehefa mivavaka. Kanefa ilaina ihany koa ny mitombo amin'izany fivavahana izany. Ary izay no mahatonga ilay lohateny manao hoe mampianara anay hivavaka. Tokony hianatra sy hitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika, ary tokony hitombo mandrakariva amin'ny fanarahana an'Andriamanitra isika. Reto misy sosokevitra momba ny fivavahana. Voalohany amin'izany dia tokony hatombontsika amin'ny fisaorana sy fiderana ny vavaka izay ataontsika. Ny faharoa dia fangatahana fiaikin-keloka na famelan-keloka. Ary ny fahatelo dia ireo vavaka fanelanelanana. Vavaka fanelanelanana ho an'ny fiangonana, vavaka fanelanelanana ho an'ny firenena, vavaka fanelanelanana ho an'ireo karazana olana izay mety fantatrao. Rendrendrandretra reny dia manamafy sy manatsara ny fivavahantsika. Tsy voatery hangataka ho an'ny tenantsika fotsiny ihany isika, fa ilaina ihany koa ny mivavaka ho an'ny hafa mba hanatsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary azadino fa ny fivavahana dia tsy afaka miala amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka zany ianao dia tsy hoe ianao fotsiny akory no mandefa ny toram-ponao any amin'Andriamanitra, fa ianao koa dia mila mahay miaino izay lazain'Andriamanitra, satria izay ny atao hoe fivavahana. Faniriana loatra raha hitombo isika amin'ny fahaizantsika mifandray amin'Andriamanitra, ka isika ihany koa dia hangataka amin'Andriamanitra araka ilay lohateny manao hoe mampianara anay hivavaka. Tokony hianatra hivavaka, hianatra hifandray amin'Andriamanitra isika, ary ao anatin'izao 10 andro izao dia tokony ho hatsaraintsika mandrakariva izany fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Hivavaka ho anao amin'ity androany ity mba ho hainao ny mifandray amin'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra, ary milaza ny antom-bavakao eo anatrehan'Andriamanitra. Manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Jehovah Rainay an-danitro, misaotra noho izany lohahevitra izay nianaranay tamin'ity androany ity izany. Mampianaranay hivavaka, ary ampianaro mba hay hifandray aminao izahay. Ampianaro mba hanana faharetana ka tahaka ny miresaka amin'ny sakaiza tiana indrindra namana akaiky ny firesahana aminao. Ampianaro mba hitombo amin'ny fanarahana anao sy ny fifandraisana aminao izahay, ka hiainanay amin'izao andro farany izao izany fitiavana mifandray aminao izany. Dia aoka hoekenao tanteraka amin'ny mpiaino sy mpanaraka izao fandarana izao, izany antom-bavaka rehetra izany. Fa tonononay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka rehetra izany. Amen.